Androany kosa no namarana ny fikambanan'ny mpikabary malagasy fahatany Antananarivo ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy tamin'ny alalana fizarana loka sy fanomezana ho an'ireo mendrika no nentina namarana izany hetsika izany tetsy amin'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo no nanatanterahana ny fotoana rehetra sy ny fandaram-potoana. Ny valopolo isanjaton'ny malagasy dia mbola mampiasa ny teny malagasy avokoa. Azo lazaina izany fa mbola tsara toerana ny teny-drazana saingy kosa efa tsy dia salama loatra noho ny fironjan'ny fanatontoloana izay misy amin'izao fotoana izao. Saingy kosa miainga amin'ny samy malagasy tsirairay ny fiarovana izany. Fotoana tokoa ny iray volan'ny teny malagasy tahaka izao iresahana ny toerana misy ny teny malagasy. Sarotra ny laza hoe ratsy toerana izy. Kanefa sarotra koa ny laza fa tsara be ny toerana misy azy. Inona no antony ilazana izany? Tsara toerana teny malagasy satria rahantsika rehetra manaiky fa mihoatra ny valopolo isanjaton'ny malagasy dia mbola ny teny malagasy aloha no tena teny ahafahan'ny serasera. Saingy tahaka ny teny velona rehetra dia manambana azy ny fahafatesana sy ny farariana. Satria izay ny fiteny manam-pahaizana amin'ny teny malagasy ankehitriny hoe marary ny teny malagasy satria tsy ampy ny heretina miaro, ny heretina miatrika ny ronjony fanatontoloana. Tsy mifanatontoloana ny ratsy fa ny tenitsika isika malagasy mihitsy mila miomana afaka andray izany. Androany kosa no namaranana ny iray volan'ny teny malagasy izay nankalazaina nandritra ny volana Jona ary nanolorana ny fanomezana ho an'ireo mendrika tamin'ny fifaninanana mikabary. Dia tonga eo amin'ny dingana famaranana ireo fifaninanana rehetra izay nampanaovina dia fifaninanana kabary izany. Misy maro ireo nandray anjara fa mitiandro ity no anolorana loka fankasitrahana andreo sokajy taona everina hoe ny 12 taona miakatra. Faninanana kabary amina loha hevitra izay niorenana tamin'izany fotoana izany ary tamin'ny dingana famaranana dia loha hevitra malalaka natao tsatoka amin'ntsapaka ary no manana teony eo no endriky ny fifaninana izay natrehana. Ho an'ireo latsaky teny 12 taona kosa nasokajy tany-ketsa dia nampanaovina dodany sy kapitandroka amina loha hevitra izay mifandray amin'ny fiainan'ny tanora sy fanabeazana satria fantatsika raha teo fa iny volana Jona farana omaly iny dia volana natokana ho an'ny ankizy raha teo ihany koa. Miaro sy manonitra ny teny malagasy, io no tanjon'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Koa satria ny teny dia miaina, mila miaina sy ampiaina amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia izany mba hanjaka sy ho maro toerana, fa tokony fanarahana avokoa izany mba hanan-danja sy eken'ny rehetra. Manapetra ny fotoanantsika toko lasa tapoko vavy amin'ity takarivan'ny sabotsy mahafinaritra ity ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray makasitraka tompoko.